032 44 759 83 032 44 759 83 034 84 759 82 zay no larana ifandraisantsika eto zany. Avetsika tsy ahivina fo ilay loahevitra narahantsika farany teo mba hitoetra vokatry ny fialonana eo amin'ny fiainana. Tsy zavatra foronina io fa tranga hita eny anivon'ny fiarahamonina eny ny fialonana. Maro ny lavon'io fialonana io amin'ny fiainana. Fialonana io mitarika ny tsy fitiavana namana, tsy fitiavana havana, tsy fitiavana mpifanila-bodirindrina, tsy fitiavana mpiray fiaviana, tsy fitiavana iray fikambanana sy ny sisa. Tena manimba amin'ny fiarahamonina. Noho ny tsy fitoviana amin'ny lafiny maro no mahatonga ny fialonana io. Ny fialonana no mitarika faharatsiana. Zany ny ilazanay fa fialonana dia fanahy ratsy ao anatin'ny olombelona ao. Ka mila resena, mila vonoina, mila levina aingana mba tsy hipoitra amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona zany. Nefa misy milaza fa ny fialonana dia fahadosoana na mariky ny pirofo-pitiavana amin'olona iray. Tsia, io vandy. Tena tsy zany satria ny olona tianao tsy anaovanao ratsy zany. Misy milaza fa ny fialonana dia aretina tena ratsy indrindra ka ilaina fanafody aingana indrindra ihany koa. Maro ny milaza, maro ny manambara amin'ity fialonana ty fa ny fandarana dory dia izao ny azy. Isaoro ny olona zay manenjika anao, ny manakina anao amin'ny alalan'ny fialonana satria matoa izy mialona anao dia tsy mitsaratra maniry anao izy zay. Fa ny fitandremana natao misimisy eo amin'ny fiainana. Ka na tovolahy mirijarija azy ianao, tovovavy mafatifaty, zany hoe ao anatin'ny fahatsarana tanteraka, nefa mifonao feno fialonana, dia tsy misy ilananao na dia kely aza amin'ity fiainana ty. Fa ianao le maty mitsangana tahaka ny katsaka. Ianao le maty andarana tahaka ny nifika tonga banga drogna. Fitenin'ny Ntaolo zany. Ianao le maty maty eo ampiasana tahaka ny angady. Ianao le maty mangina tonotrikafo eo amin'ny fiainana. Ka tandremo fa ratsy zany fialonana zany avako abe. Amin'ny tranga hita eny anivon'ny mpiarabelona eny, io fialonana io ny tena manimba ny olona manao azy sy ny olona naovana azy. Ratsy. Tsaratsara kokoa raha misy any aminao any. Tranga fialonana dia izao ny fanafodiny mangina. Zany tsy midinga fa hoe ianao jamba. Fa zany fanafody voalohany mba hampitony an'io fialonana misy amin'ny olona io. Satria io fialonana io dia manana endrim-paharatsiana. Ary na inona ny endrim-paharatsiana dia fahalemena foana ny azo andikanana zany ho an'izay manana azy fa ialao fa ratsy. Tena ialao. Ialao dieny zao, tena ratsy, tsy manandratra anao io. Fiatombon'ny fialonana dia mahita hevitra mampanjary. Ary tena hitany mitsy hoe mety le anaovany azy nefa amin'ny fialonana. Fa rehefa mitombo ny fatra amin'ny fialonana dia lasa famononana. Ary tena lasa fahaverezana. Hany ka miafara amin'ny famonona izy hitantsika io. Fialonana dia tambatra amin'ny fitiavana sy fankahalana miaraka. Fa ny fiafarany dia fankahalana, faharatsiana. Eny hatramin'ny famonona aza. Ka ialao fa tena ratsy. Ary tena manimby amin'ny fiainana io. Na ianao anaovana azy, na anao manana azy, samy ratsy jiaby. Tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe mitsidika ny tapany hono mahalava tenda. Raha mbola kelikely baka raha io aminao ao, jereo fonao koa mbola tsy tena hitanao jiaby, lasa lava tendanao mitsidika. Rehefa mba manontany mpiarabelona izay, dia misy milaza fa tiako ilay olona misy fialonana amiko reny. Fa maninona? Satria mba mampisy lanjany ahy eo anivon'ny fiarahamonina. Mety misy marina zany fa amin'ny ampahany fa tsy izy jiaby. Raha toka tsy maningotra ny ainao baka. Amin'ity fiainana ty misy ratsy vintana. Na inona atao. Tsy fahombiazana foana.
na faratsiana foana ny afarany amin'izay zavatra rehetra ataony. Reny olona reny dia tokony hitalao mafy amin'Andriamanitra satria mety misy zavatra nataon'olobe ny tany aloha tany dia izy no iantefany. Olobe ny nanao azy, izy ndro iantefany. Ary zay nge ny tokony hanaovantsika tsara amin'ity fiainana ity. Tsy ho anao foana fa ho an'ny taranakao koa. Araka n'ilay fiteny filamatra antsika amin'ilay fandarana hoe rehefa soa, rehefa tsara dia zarao amin'ny zanaka mampara, atomboy, aoreno, atsarao, azaniato. Na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Amin'ny fiainana na misy fahombiazana azo aza, aleo tsy mba mirehareha. Fa tena manao torimaso piso ny mpialona amin'ity fiainana ity. Ino ma ny torimaso ny piso? Io izy mody matory maso ny mijery anao kianglais. Vao hitany raha ny tsy tiany anao fa vita kamy. Raha mba azo atao dia hifalio ao anatinao ny fahombiazana azonao. Mba tsy ahitanao loza. Io ny resantsika tamin'izay hoe toy ny poketra misy vola. Poketra tsisy vola. Ka sady manavesatra sandry no rehareha ivelany ary mahafaty ny tena. Ary aza mba ny fomba ny ratsy amin'io fialonana io no animbanao ny atsara-ponao sy ny filaminana anaty izay misy ao aminao efa voajanahary mahatsara anao. Mafy ny fiaretana amin'ny fialonana ataon'ny olona amin'ny tena io. Mafy tena mafy. Nefa mivokatra ny kosa tena nanana fahasoavana, tena nanana fisandratana, tena nanana fahasambarana. Araka n'ilay teny resantsika teo hoe sambatra zay enjena noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Tamin'izay moa resantsika hoe Matthieu 5:10. Ny fialonana dia tsarofa fahalemena ao amin'ny fiainana. Tokony misy fiezahana atao zany raha misy any aminao any zay. Tena miezah mafy. Atao voezaka karaha anao mamboly vary raha reny mitsy fanalanao azy. Fa sanatria tsy ny fialonana fotsiny ene no ao anatinao ao fa miteraka zavatra hafa koa io fialonana io. Satria izay nafafinao tsy maintsy jinjainao eto. Izay nambolinao tsy maintsy hotazanao eto. Tianao izy zay, tsy tianao izy zay. Koa raha samy ho zay foana dia mamafaza voatsara amin'ity fiainana ity avako aby. Satria amin'ny fiainana aleo mitanondrika toy izay hitsangana ho afa-baraka amin'ny tsy mety atao. Ny tantara naratsika tamin'izay moa zany dia hoe nisy tantara mpirahalahy roalahy zany, tsy hoe kiboraika fa ray tanàna, mpinamana hatramin'ny fahakeliny izy ireo dia nanao fanambiny hoe ndao isika hilofo mafy amin'ny fianarana dia ampivoatra n'ity faritra misy antsika ity. Tena nametraka fanamby tsara izy amin'ny rahalahy ireo nefa samy mbola kely tamin'izany. Noho ny vakivakim-piainana nefa dia tsy afaka nanohy fianarana ny ray tamin'izy roalahy ireo noho ny fahafatesan'ny ray aman-dreniny. Fa ny ray ihany kosa dia tena afaka nahavita an'ilay fianarana. Fa ilay tsy afaka nanohy dia nanao izay azony natao teo amin'ny tanànany. Namboly ny ompy ary tena nyroborobo be ny asa fiariny. Tonga hatramin'ny fahatratrarany natao hoe asa mifamelona. Io moa koa ny tena ngeza indrindra. Zany hoe fiompiana omby no ahafahana mahazo zezika. Ny ambolena, ny fambolena zay natao zany no ahafahana mahazo sakafo ny biby zay ompiana. Io le tsy vazaha hoe revolvine. Malaza zany amin'ny anglisy. Nandroso ary tena niatsara zany toekaren'ny fiarahamonina nisy azy. Niezaka mafy izy. Nampisy asan'ny tanora teo amin'ny tanàna. Lasa fitara-pitahafany rehetra izy amin'ny zavatra tsara nataony. Fa ilay namany kosa dia tonga ho mpitsabo dokotera tamin'ny fianarana izay nataony. Rehefa tonga ny tena fahalebiazana dia nizara roa ny lalam-piainan'izy ireo. Indray andro nisy fifidianana hitondra tanàna tamin'ny tanànan'izy roalahy io dia nisy nanosika azy hoe milatsaha ianao mba ho ifidinay. Dia le nahita fianarana mihitsy no nanesy hoe tsy hain'olona tsy nandihy fianarana zany mitantana tanàna zany. Dia resy lahatra zany moa le namany dia hoe amin'ny fomadio no nandehanan'le izy dia aloha izy no alatsaka fa izy mba nahita fianarana. Lany soamantsarana izy satria niraisiny tamin'ny fomba fijery miabo ilay filazan'le namany. Tsy nety nilatsaka tsony izy fa rehefa lany le namany
Le asan'le namany anankiray tsy nahita fianarana indray ny koroany tadiavany taratasy so de tsy manara-dalàna zay fomba rehetra tsy nahafahan'le namany nanohy an'le asa tsony noho n'inona nisy fialonana ihany izy nefa navita fianarana feny tamin'izay de hoe fialonana io zany ny tena zavatra ratsy fa izao no izy zay no tena zava-dehibe ary tokony ho atao amin'ny fiainana raha toko tapaka volany mitongilana zay tsy mety arenina raha misy aminao ny fialonana de reseo aleveno fa tena ratsy ny fialonana amin'ny fiainana mandrava ny akamaroan'ny fiarahamonina malagasy de io fialonana io afantaranao fa izy manana fialonana any amin'ny fiarahamonina iny de nadikako tamin'izay kisarisariny hoe lalitra sy ny fandrama ny lalitra zany de le olona manana fialonana io tsy mitarika anao amin'ny tsara zany na ny tsara raha ataonao avilony taritiny anao amin'ny latsy satria efa manana fihavanana amin'ny loto amin'ny faratsiana amin'ny zavatra rehetra tsy mahatsara eny hatramin'ny olotra aza io lalitra io jereo fa rehefa mivarotra anao ka mivarotra sakafo de sakofo misy lalitra mipetapetaka amin'iny de zavatra ratsy zay nitenentsika tamin'izay no hoe lalitra ty tsabatsabaka no maty manafotoina ny sosany tsy fihinana ny fatiny tsy fandevina tena ratsy lalitra ratsy fa ny fialonana koa ratsy fa ny fandrama ny olona manana toetra-pandrama io tsy maintsy mamorona papo no hoan'ny namany hitangorona ny namany hifantofany namany mba hatsara ny fiarahamonina zay iarana aminy zay narahantsika farany teo tiany lohahevitra rahantsika androany tsy ianao ny teneniko fa tianana ny tsara de mitondra n'le lohahevitra fotsiny safidim-piainana ny faniriko de zao raha mandeha le radio dia faniriko raha mety raha misy vehivavy lavidavitra any tsy mieno tiako izy mba hieno an'ity fandarana ty mama zena mama kely zay vehivavy ao atokantrano ao zany tiako mba hieno an'ity lohahevitra safidim-piainana ty rehefa mba nahafantatra ny lohahevitra maromaro isika indrindra fa vokatry ny atezerana amin'ny fiainana ny vokatra amin'ny fialonana eo amin'ny fiainana dia tokony afaka manoritra ny safidim-piainana zany hoe mitaky fotoana mitaky faharetana mitaky fahamatorana mitaky fahaelana zany safidim-piainana zany nefa maro amintsika ny tsy mahadiny raha ela amin'ity fiainana ty fa hoe mahafotsy volo ny ela mahasolaloha ny ela mahabanga nify ny ela mahahosany matanjaka ny ela ka vitsy tena vitsy ny manaiky sy miaritra ka manana faharetana eo amin'ny fiainana nefa ny lalam-piainany velona tany rehetra zany fiaretana zany azadino fa raha jerena amin'ny fijery miabo ny fiainana misy tena mahatsara ny ela indrindra amin'ny fanaovana safidim-piainana raha tsy hiteny fotsiny atsika ny hoe mahabe ny kely anie ny ela mahamasaka ny manta anie ny ela mahaendry ny adala anie ny ela ahitana ny marina anie ny ela avitana ny atao ny ela ary iadanana eto amin'ity tany ty ny ela amin'ny fiainana iombonany olombelona rehetra eto ambony'ity tany ty ny fikatsahana arena na iza izy na iza zany ny lohahevitra ny olona rehetra any an-tsainy any mikatsaka ny arena nefa misy karazany maro ny arena eto ambony'ity tany ty ka ilaina ny safidim-piainana misy ny arem-panahy misy ny are-tsaina misy ny arem-batana samy tsara reo arena reo fa misy arena tsy atsiarovanao ny are-kafa rehefa tafiditra mialoha ao amintsika ao izay la ilaina safidim-piainana ka ilaina fitandremana amin'ny fikatsahana azy indrindra ny filaharany ka tokony toy izao ny filaharany eo amin'ny fiainana mba hahatsara zany mba hahatsara antsika olombelona voalohany de tokony hanana are-panahy ny olona faharoa de tokony hanana are-tsaina fahatelo zay vao arem-batana am'izao nefa mifamadika aleon'olo mitady arem-batana eky aloha are-panahy zany ino koa ilaina zany are-tsaina fa tsisy mikatsaka azy isika ray aman-dreny no mandrindra an'izany rehetra zany ho an'ny taranaka atsika fa tsy avela amin'ilay pon'ilay zaza mitovy tsy misy valaka amin'ny fitombony zanak'olombelona io rehefa zaza de tokony lalao no mameno ny androm-piainany
rehefa tanora tokony firiariana no mameny fahatanorany ary rehefa antitra tokony fananarana no mameny ny androm-piainany mba hahatsara ny taranany sy ny tantarany amin'ity tany ity. Rehefa lasa amin'ny fahafatesana antsika olombelona amintsika malagasy zany io resahako dia fotom-pisainana malagasy milaza hoe lasa razana. De misy fomba fiteny koa fanao ny taolony hoe ny razana tsy hita de fo azy io ifanampy amin'ny velona indray fomba fiteny zany midika fa tokony ifanaraka amin'ny lôjika ny safidim-piainan'olombelona rehetra ambony tany ity. Fa tsika moa samy gasy eto, tsika malagasy no iantifany ty afatra hoetiko ty. Raha toka are-panasy are-tsaina no ampivelarina ka zaraina ampiarabelona de ho velona mandrakizay ao am-pony taranaka faramandimby zany. Ary zany no ainga fototra n'ilay teny faneva amin'ny fandarantsika ne averiko foana. Rehefa soa rehefa tsara de zareo amin'ny zanaka mampara atomboy aoreno atsarao azamiato na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato. Ary ohatra omeko anareo de zao jereo ane mpaminany firy atsika mbola mamaky an'ireny soratra mpaminany, ny mpanoratra, ny mpanakanto sy ny sisa maro amin'izy ireny nefa tsy eto tsony satria efa maty. Fa ny zavatra navela mbola velona iainan'ny taranaka faramandimby manomboka zao. Ka za manentana raha radio jiaby misy Majunga eto mba misy fandara-pahendrena ohatran'izao ataontsika zao ay miovaka amin'ny fiainantsika jiaby io. Za matoky zany tsy midika fa hoe ratsy ny fiariana arem-batana amin'ity fiainana ity, fa raha tsy mialoha ao amin'ny taranaka ny fananana are-panasy ny are-tsaina de ho rava tsy ho hitanao tsony zany arem-batana navelanao azy ireo zany. Tena marina zany. Lasa indray aza no mampisara bazana azy ireo. Sanatriane zany. Fa efa maro no hitako. Ay, anareo malalo tsy prêt-à-pot. Anareo mba ndray andro ranga ihany. Iny raha tsy laolo. Ay, mbodrony koa ny renan'ny levinaka indaka mamanaka tio iny. Zaka tokony ampifeta hitambaran'ny taranaka indray no mampisara bazana. Maro zany. Ary io ziska mandeha amin'ny fitsaranany. Ary eo samy manao zay saim-patany. Amin'ny kabary jiaby zay niainy any. Misy maty tampoka mihitsy amin'ny kabariky arem-batana ty. Ny fanabiazana sy ny fambolena de mitovy tsy misy valaka amin'ity fiainana ty. Arakaraka amin'ny fikolokoloana azy mbola kely no mitondra amin'ny fahatsarany mandra-pahalebiazana. Ary mifanohitra amin'izay raha toka tsy voakolokolo. Aza dino fa raha misy zavatra ambolenao de zao ny fanaovana azy. Asaina le tany, asina zezika, tondraina, avadibadika. Zay vao ambolena an'izay tiana ambolena. Nefa rehefa afaka andro vitsivitsy, misy zaka maniry eo ambonin'io tany io, akoatran'ny nambolenao. Jereo mambole folera de ataovy karaha zany. Misy raha hafa maniry eo. Io le kabarin-dragnahary. Nefa tsy nambolenao, io le tsona hoe aidratsy. Na tsony vazaha hoe prolifération. Nefa maro am'izao mandika azy ireny ho évolution. Kloty miborotsaka hitanao an-trano tsy haiko manao kabary io. Teneno, évolution zany io zany mifandrosony. Loko volo rango zay izy miala amin'ny mainty iny miditra amin'ny malandy. Izy eo izy misy mavo, misy mena, misy manga, jiaby. Karazany volo jiaby. Prolifération, lasa évolution. Zavatra tokony esorina ho vonoina. Indrisy fa indray no ahindrahindra. Satria matahotra ny tsy tian-janaka. Ka tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe fa ri-drano zany ilaozany vorona. Tsy manana zay le ray aman-dreniny de mitambitamby amin'izay zavatra rehetra tokony atao. Nefa io ray aman-dreny io nahitany masoandro na aveloman'ilay zaza lasa kitapo tsy misy vola ka tsy ahoan'ny tompony baka. Maro zany am'izao. Vilany tsisy masaka avelandreo mioaka eo. Tsy rara iny nahitany masoandro. Maro ny taranaka manao toy zany am'izao amin'ny ray aman-dreny.
mampalahelo ary zay ny tiavako an'le fanasako an'le reny teo. Tandremo fa tsy ahatsara anao na oviana zany rehetra zany mahatonga anazy tany isaiko aminareo. Zay anjaranao tsy maintsy ekenao am'ty fiainana ty fa tsy misy afaka misafidy ny babandraka mama zany. Raha mahazo misafidy an'izany tsy efa zanakanao Bamandraka Misely ndreo olo jiaby zanaka Poutine hay fa fiainana tendrin'Andriamanitra toy ny fiposaka amin'ny masoandro avy any Antsinanana io. Tsy misy afaka misafidy ny anjarany am'ty fiainana ty fa niezaka no atao mafy. Fa fanamby zao ny tiako atao amintsika. Raha ohatra ka enao zany sendra fanambinana am'ty fiainana ty, misy fiteniny tolo hoe banga sendra voatavo masaka zany aza manasoaso ny namanao, nanana anjara anao tafita amin'ny fahatsarana fa aza manasonaso ny namanao. Mpandisy sendra lanonana tonga misahaza azy de matetika reny manasoaso ny namany tsy mety. Finy aza misorona amin'ny fanabeazan-jaza amin'ny fanorona azy. Sa tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe sepotry ny kitainirina zanaka zany ka mahay ny afo natsangany amin'ny zanaka nateraka sanatriany izany. Tantara anankiray ny impitsika amaranantsika azy zany. Tantara mifandraika amin'izay resaka fanajana ray aman-dreny zay. Mampalahelo ny am'izao satria na le ray aman-dreny lasa matahotra an'le zanany. Zavy nisy naino an'izany mihitsy. Zany le rany be haiko olo ampiako. Izy amin'io mbola velomin'le ray aman-dreniny eo. Hitanao am'izany le fahaverezana. Nisy gadra anankiray ty zany le tantara. Nisy gadra anankiray voaheloka ho gadra mandra-pahafatiny. Ary vonona am'ireny seza misy herinaratra reny. De ozy le olona hoe mialony amonona azy izy de mangataka stylo sy taratasy za. Le gadra zany mba misy afatra kely ho soratako. De izao zany le afatra. Ho an'ny malala, ho an'ny mamako malala. Zay ny afatra ny noentiny. Zay ny tiavako hoe tiako ry zena, tiako ry mama kely, tiako ry tovavy mbola tiananjanaka. Eo mieno an'ty tantara resahako ty. Raha marina ny fitsarana ankehitriny ozy izy de tiako ianao mba hipetraka eto akaikin'ny seza zay amonona. Satria isika samy diso fa zany no nizaka ny fahadosoana zany. Le gadra zany. De zao ny soratany. Tsaronao ve mama? Za fony tamin'ny 13 taonako. Nangalatra bonbon raha lako. Fa anao tsy nanitsy aho. Nefa nihitanao. Tsaronao ve mama? Za fony tamin'ny 5 taona. Nangalatra kilalaon'ny zaza fanila bodirindrina tamintsika. Ary nafeniko tato an-tranontsika. Hitanao. Nefa anao tsy niteny na nanitsy aho akory. Tsaronao ve mama? Za fony 12 taona. Zay nangalatra baolina an'ilay zanaka ny raha lampapa de nafeniko tao anatin'ny garazintsika. Zay hitanao. Nefa anao tsy niteny ary tsy nanitsy ankory. Tsaronao ve mama? Za fony 15 taonako. Voaroaka tany am-pianarana. Tam'izay papa nikasa anasazy amafy. Nefa ny ianao niaro aho. Ary niteraka ady bety eo aminareo mivady zany. Fiarovanao ahy zany. Ny hevitra nandresenao lahatra amin'ny papa tam'izay de hoe avelao izy fa mbola tanora loatra. Resy lahatra papa. Tsy niteny tsony izy. Sady nentin'ny fahatizerany. Mbola nidisonao ihany koa mpampianatra fa hoe avy taminareo foana no nampalaina n'io zanako andeha any am-pianarana. Mpampianatra tsy manjary.
zanako akadikadalaindreo anaovandreo toetra tsy zaka zao izy malaina na ny andeha hianatra aza. Tsaronao ve mama? Za le nangalatra bisikileta n'le namako fony za 17 taona ary hitanao fa ianao tsy niteny de avy eo namidiko. Eny ekeko fa ty ahy ianao nefa tsy mba nanitsy ahy mitsy tamin'ny tsy nety nataoko nefa tamin'ny fotoana nilako torohevitra taminao. Raha toka tiany zanakao ianao aza tsy tiana rotsakazo mba hahafantarany lalana tokony alehany amin'ity fiainana ty. Fa indraindray sika ray aman-dreny miompy fa tsy mitaiza. Zany hoe tsy manitsy an'le zaza am'izay lalana tokony alehany fa mamela azy am'izay tiany ho atao. Mova mantany atsika rehetra amin'ny mamaly tsy ohatrohatran'izany fomba ny akoho rehefa koraikoraika eo amin'ny varavaran'ny tranonao korakorakora mosary koa akoho reto atsipinao any navadikinao amin'ny zanakanao izy sanatria. Ahafantarany lalana tokony alehany de zay le hoe zoro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa aza ampanaranana fo am'izay tiany atao. Andanin'izay feny tiavo ny zanakao fa aza atao anjorom-bala amin'ny fitsipika antsianao azy fa maro amintsika anjorom-bala io. Ary ty fanamariana kely sendra mba misy mandray anjarany amin'ny fiarahamonina ny hoe tsaiky ty anao za manakabarikario bazanaky eky raha tsaiky minday feo iny amin'ny ray aman-dreniny any direct mipody tsisy fanontaniana ny hoe anao tsy niteraka an'io, anao tsy manana droit amin'ny vola azy ata kelikely, anao toriko. Zany fiarahamonina misy amintsika eto. Tsy tonga amin'ny fanasaziana mandra-pahafaty toy izao le zaza de lasa ho fanenenana mandra-pahafaty. Zay ny amerenako an'ilay loha hevitra hoe safidim-piainana mba hahatsara ny loharan'olombelona ambony ty tany ty. Vehivavy mako ny tena loharan'olombelona ambony ty tany ty. Zay ny anajantsika azy reny. Fa ndraindray sady tsy voaja izy koa tsy mandray ny andraikiny. De verengele taranaka. Vehivavy no antoko ny fanabeazana ny taranaka. Raha misy taranaka vanina, vehivavy ny tompony antoko am'izay. Fa tsy afa-miala mihitsy. Ny vehivavy ny fanantenan'ny firenena amin'ny fandrosoana zany. Fa nata ino ezaka ny mpitondra fanjakana ko an'io vehivavy io tsy voaja sy tsy mandray andraikitra, atsika dobo. Ka tokony ajaina, tokony ijoro amin'ny andraikitra mahatsara ny taranaka ny vehivavy. Satria ny zavatra hita de zao. Sanatria ny vavana diny lela mifahatongavan'ny taranaka no adidiny fa ny fanalebiazana azy fiarahamonina ny manao azy. Zay ny le mahatonga an'le hoe na mananatra tahaka n'inona ary ianao ao tokantranao fa tsy ao tokantranao foana ny fiarahamonina ny zaza iny. Ary mandaitraindaitra kokoa ny fiarahamonina ny ivelany no ny ao tokantranonao ao. Tsisy olona nampianatra nanompa tao tokantrano zany ane mandainga zany fa izany tsy mahay manompa ny zaza. Zay le aidratsy na tsoma za hoe prolifération. Indray nefa ny avelantsika ho évolution. Ka tokony ajaina ary tokony joro amin'ny andraikitra mahatsara ny taranaka ny vehivavy. Boribory ny amin'ny valo. Zay ny mba faniriko hoe ny aino an'iny ny vehivavy satria andraikitra ngezabe ny tazominy. Eto dia tsy haiko ny tsy alatsiny tsy hanao azafady satria tsapako fa mafy be ny fomba nentiko ny teny azy. Nefany
teanana ny tsara. Raha misy tsy mety, raha misy diso, efa manao an'izany foana nareo any amin'ny SMS any fa mitalao ampio mba natsarantsika an'ity fandarana ty satria everiko fa ity ny fanantenana tsara ny fiarahamonina misy atsika fa io tsy vitany tsy haiko betibety baba ino razonao atao eo namany milavo lefona anie zany ka doria dominy rehetra iainam-pitiavana zany fandomana zany raha tsy mafimafy tsy heniny ao an-trano audio amin'ny herinan'io toy izao indray manao misimisy